mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahalemerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity an'ity manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ihany koa ny fandaharantsika eto naizanaiza misy ianao dia irina tokoa ny itombona ara-panahy ary ihany koa mba ho taratry ny fitiavan'ny tompony ny fiainantsika tsirairay avy. Aloha ndirantsika ny amin'ny lesona ny io dia hivavaka ianay tsara andrizan-danitra mbola tianay ny mankasitraka ny mideranao satria lehibe ihany tokoa ny fiasanao ny fiainanay, ny zavatra izay fantatray fa ataonao tokoa na dia tsy mangataka izahay kanefa mahasoanay tanterahanao azy. Saotra ihany koa ny amin'ny fiasanao na anivon'ny fianakaviana na ny mpiaramonina misy anay. Saotra ihany koa ny amin'ny zavatra homaninao anay eo amin'ny ho avy satria fantatray fa miara-miasa ny zavatra rehetra soa izay tianao ho isy eo amin'ny fiainanay. Andray ny teninao izay ankehitriny indray io dia aoka ianao amboly zava-tsoa ao anatinay dia ny faharetany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ao amin'ny masina indrindra. Ao amin'ny masina indrindra. Manao ny asa fisoronana isan'andro mandritra ny taona anankiray ireo mpisorona saingy amin'ny andro fanavotana antsoina hoe Yom Kippur amin'ny teny Hébreu dia mitodika any amin'ny fitoerana masina amin'ny mason'ny Israelita rehetra. Manome torolalana mazava ho an'ny andro fanavotana ny Levitikos toko 4:12. Mitsahatra ny asa mahazatra rehetra, mifady anina ny rehetra. Rehefa miditra ao amin'ny fanatsehan'Andriamanitra ao amin'ny efitra masina indrindra ho an'ny olona ny mpisorona be dia mandinika ny fon'izy ireo. Mitady an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena sy amin'ny fiankainkeloka avy amin'ny fo izy ireo. Na iza tsy miory amin'ny andro fanavotana dia nofongorana tsy isan'ny vahoaka voafidy intsony mihitsy izy. Amin'ny andro fanavotana dia mitondra ny ranosilahany Jehovah tao amin'ny fitoerana masina ny mpisorona be ary rehefa nafafiny teo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana izany dia nataony teo amin'ireo tandroky ny alitara volamena sy ny alitara varahana anadio tanteraka ny fitoerana masina. Rehefa tantera ny fampihavanana dia nametraka ny tanany teo amin'ny osilava velona mpisorona be ka niaiky ny heliky ny Israely. Avy eo dia nentiny teny amin'ny efitra mba hosarahany amin'ny toby mandraka izay ilay osilahy. Nafindra tao amin'ny fitoerana masina ny rà mandritra ny asa fanompoan'Andriamanitra izay maneho ny fandraketana ny soratra ny fahotana sy ny matompona andraikitra n'Andriamanitra amin'ny fanafoanana an'izany tanteraka. Tamin'ny andro fanavotana dia nafindra ivelan'ny fitoerana masina ny rà ary napetraka teo amin'ny lohan'ny osilahany Azazela izay maneho an'ny Satana ary manambara ny mahatompona andraikitra faratampon'ny olany fahotana azy. Nentina lavitra tany amin'ny efitra ilay osilahy mba hananan'Andriamanitra fitoerana masina madio sy vahoaka madio amin'ny fiafaran'ny andro fanavotana. Ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra i Kristy dia manao ny asany ho antsika tao amin'ny efitra masina aloha ary ankehitriny ao amin'ny efitra masina indrindra izay araka lesona ndraisintsika omaly nanomboka tamin'ny taona 1844 tamin'ny fiafaran'ny 320 andro. Ho afaka amin'izany fitsarana lehibe izany isika noho ny amin'i Jesosy ilay mpisolo antsika. Araka nambarany Madame Moety isika dia mihazona fahamarinana amin'ny alalan'ny fahamarinana izay tsy nananantsika anjara akory. Izany fahamarinana izany izay nomena antsika dia mampahory ny fanahintsika isika izany hoe miala amin'ny fahotana. Midika izany fa tsy manaiky ny ratsy ampahafinaretana isika na koa manalatsiny ny fahotantsika na mifikitra amin'izany fa kosa mitombo amin'ny fahasoavana ary miaina fiainam-pahamasinana. Izay no tsarovy mandrakariva ary ho tokony hoentintsika mivavaka isan'andro izany mba hitomboantsika amin'ny fahasoavana ary mba hahafahantsika miaina amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Izany no irariako soanao mba hitomba amin'ny fahasoavana
sy tompo fiainam-pahamasinana na isika. Amen. Ry tomponay masina indrindra misaotra anao izay ny amin'izany lesona nomenao anay nio izany in'io dia misaotra tompo satria manome tsara indrindra ianao, manome ny fahamarinanao ary indrindra mitarika anay mba tsy toeranay amin'ny ratsy fa irosonay hatrany amin'ny fiainam-pahamasinana. Meo ny hery avy aminao izahay ary irenay tokoa mitafika ny lanitra mba hanampy anay amin'izany. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.